Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Namafisina ny fanaraha-maso ny taratasy fahazon-dalana ho an'ireo fiara vitra fumé eto Antananarivo, manoloana ny firongatry ny trangana Fakanakiriny. Ankoatra ny fanasaziana, azo mpitandro ny filaminana esorina avy hatrany ireo pelikula amin'ny fitaratra izay tsy manana taratasy mazava hoy ny fanazavana. Manameloka ny famonoana ny filohan'ny VOI mialo tao Ankajondady aloatra mangoro ny firenena Makambana, ary miantso ny governemanta malagasy sy ny teo anivony ny fitsarana hanao fanadihadiana lalina ka hampiatra ny lalàna amin'izay tompon'antoka. Nitotongana ny seha-piariana jorofo ao amin'ny faritra Zavay indrindra ny distrika Nantalaha hatreto. Tsy mbola nisy ny tantsoroka nentin'ny fitondram-panjakana indrindra ministera-pia amin'ny fanavaozana ny azon-jorofo, potiky ny rivo-doza nanomboka ny taona 2000. Ny enina tamin'ireo dahalo mihoatra ny 20 nanafika tao amin'ny Fokotany, Ampilira, komuna Trano Maro, distrika Anamboasary Atsimo no maty mpitandro ny filaminana. Nandritra ny fifandonana, ny dahalo roa hafa maty ny fokon'olona, ka notarian'izy ireo eran'ny lalana rehefa avy notapahiny ny tanany. Maresaka iraisan'ny pirenena mikasika ny fahamaizana alan'ny Espaina faritra Malaga. Andro vitsy nisy ny firehetana tsy mbola voafeny afatra amin'ny androany. Araka ny tombana maherin'ny 2,000 hektara ny ala kilany afo amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Zoma fafolo ny volana Jona 2020 misaotra ao hatrany ny safidy ny fahita lavitra kolo amin'izao orizao tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy manasanao ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fepetra raisina manoloana ny firongatry ny Fakanakiriny no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alaity. Namafisina ny fanaraha-maso ny taratasy fahazon-dalana ho an'ireo fiara vitra fumé eto Antananarivo manoloana ny firongatry ny trangana Fakanakiriny. Ankoatra ny fanasaziana, azo ny mpitandro ny filaminana esorina avy hatrany ireo pelikula amin'ny fitaratra izay tsy manana taratasy mazava hoy ny teo anivon'ny Direction Générale de la Sécurité Routière noho izany fandikan-dalàna onona sainy. Fiara vitra fumé no ampiasain'ireo mpakan-kerin'ny sy mpanao asa ratsy araky ny feom-paritaka eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloana izany, niverina indray ny fanaraha-maso fampiarana ny lalàna ho an'ireo fiara vitra fumé sy teinté rehetra ary saziana avy hatrany ireo tsy manana antota taratasy fahazon-dalana. Ny fahatratrarana ny fitondrana vitra fumé na vitra fumé moa zany le apetaka le pellicule tsy nisy autorisation avy any amin'ny fitondram-panjakana na tsy voalaza ao anatin'le texte amin'reto olona mahazo mitondra azy reto dia ny fepetra voalohany indrindra ny Direction Générale ny Sécurité Routière zany tonga dia manendaka an'le pellicule rehetra aloha dia anjara ny mpitandro ny filaminana indray no manao ny sazy mifanandrify amin'izay ary mpitandro ny filaminana koa dia afaka manendaka pellicule eo ny eo raha ohatra ka tsy misy autorisation tsisy taratasy mihitsy le fiara. Ny amin'izao zany tena milahatra be mihitsy ny eran'ny centre visite technique mangataka an'le authentification indrindrandrindra zany reo fiara vaovao le teinté d'origine ny constructeur. Araka ny circulaire navoaka ny ministeran'ny fitanterana larana faharoa ny 21 febroary taona 2020, ny lehiben'andro mpanjakana parlementaire mpikambana eo anivon'ny governemanta solitena ara-diplomatika manamboninahitra ambony amperinasy tompon'andraikitra voalohany amin'ny faritra sy ny mpanatanteraka eo anivon'ny faritany ihany no afaka mampiasa ny vitra fumé eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara. Manampy io ireo vitra fumé efa avy any amin'ny mpamokatra fiara. Misy ireo fiara zay efa vitra teinté d'origine constructeur zany hoe efa matroka avy any ivelany ny vitra an'ireo fiara reo. Ireo indray dia napetraka ny lalàna fa lay fiara dia tsy maintsy mazava na hoe limpide zany
mazava mangatsakatsaka ny ao amin'ny chauffeur de ny àcoté an'le chauffeur dia ny parabrise. Ny ato amin'ny direction générale na sécurité routière dia mijery mivantana an'io vitre io a dia mameny atao hoe attestation d'authentification. Ny ministère ny fitanterana kosa no mamoaka ny autorisation port de vitre teintée. Ny délai an'le authentification dia isa-taona. Ankoatra ireo mpiasa eo anivon'ny DGSR manao ny fitsireneny an-dalambe, azony mpitandro ny filaminana atao ihany koa ny manala avy hatrany ny pelikula amin'ny fitaratra izay tsy nahazahoana lalana raha ny fanazavana hatrany ankoatra ny fanasaziana. Toy ny famonoana ny filohan'ny VOI tany aloatra Mangoro kosa indray manameloka ny famonoana ny filohan'ny VOI mialo tao ankazondanda ny firenena mikambana ary miantso ny gouvernemanta malagasy sy ny teo anivony fitsarana anao fanadihadiana lalina ka hampiatra ny lalàna amin'izay tompon'antoka. Entan'ny European tsehatra rehetra amin'ny tontolo iainana ijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana hoy kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay nanameloka ihany koa io tranga famonoana olona io. Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny famonoana ny tompoko Rakotoarisoa Henri, filohan'ny VOI mialo avy eo Ankazondanda commune Mangarivotra faritra Alaotra Mangoro, namoaka fanambarana ny firenena mikambana ary nanameloka ny zavantranga isan'ireo ny ady mafy fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitandrana tiara-dalàna io filohan'ny VOI io ary efa ntaonany maro no nisy ny fandrahonana sy ny raha-matahora niatra taminy. Tsy ekena araka izany hoe ny firenena mikambana ny tranga tahaka izany izay atao amin'ireo olona miaro ny tontolo iainana. Angatana izy ireo amin'ny gouvernemanta sy ny tompona andraikitry ny fitsarana ny anaovana fanadihadiana lalina ka ivoahan'ny marina rehetra na tonga ny famoizana ain'olona ary koa ny ampiarana ny lalàna sy ny sazy mifandraika amin'izany ho an'ireo tompon'antoka rehetra. Ny firenena mikambana izay nanamafy hatrany ny fahavonona ny anoana ny gouvernemanta malagasy amin'ny fanamafisana ireo fepetra sy ny tsy fanekena ireo fanimbanany tontolo iainana. Miantony ny mpiaro ny zon'olombelona ihany koa izy ireo ifanometanana amin'izany. Naneo ny heviny manoloana io tranga famonoana io ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ary nanameloka sy nanentana ireo mpiatsehatra amin'ny tontolo iainana ijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ny voalazako teo fa sokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana zao tsy azotsika leferina izay tompon'andraikitra tompon'antoka amin'ireny dia tsy maintsy fehezina araka ny lalàna misy. Ny tiako ambara fotsiny dia ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpiatsehatra rehetrarehetra amin'izany tontolo iainana zany dia intaniko mba hijoro hatrany ao anatin'ny fahamarinana tsy fahitsiana mba tsy sehony ny zavatra mety fifangaroana ao anatin'ny zavatra tranga mety ohatrohatran'izany. Ka zay no resako fa zay ny tompon'antoka amin'ireny kosa dia ataoko fa saziny ny fitsarana araka ny tokony izy. Nanao antsoavy ny lehibe ny gouvernemanta ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavamananaina rehetra eto amin'ny firenena. No marina tamin'ny fanaovana aroafo tamin'ireo voly azo vanona tamin'ny fotoana teo aloha ny andro androany ho fanokafana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Nanesorana ny bozaka manakaiky ny hazo maniry ka raha sanatria misy ny dorotanety tsy ahina hiampita amin'ireo hazo maniry ny afo. Koa manomboka androany amintsika volieto dia ambara fa adidiny rehetra izay manana tany fambolekazo ny manao aroafo ho fiarovana ny asa efa vitatsika. Efa hiditra amin'ny fotoana ny afo isika izao koa entanina noho izany isika rehetra mba handray andraikitra tandrify azy avy ary hiara-mientana mba hanara-maso sy hanao aroafo araka ny efa hataontsika amin'izao anio izao amin'ireo toerana rehetra voavoly hazo sy ireo faritra misy aly eto amin'ny tany sy ny firenena. Entanina araka izany ny vondron'olona ifotony ny fiarahamonim-pirenena, ireo fikambanana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, ny mpitandro filaminana, ireo mpiara-monina tsy akanavaka, ifanometanana amin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana aroafo ahafana manabe voa ireo fambolekazo manerana ny nosy. Pejin'ny toe-karena kosa indray misy foronana makany amin'ny fampiasana ny dolara amerikanina ny fampiasam-bola iraisam-pirenena amin'izao fotoana ka antony mampiakatra ny sandany iray dolara ho 4,000 mahery. Noho ny korotana ara-ekônomika ao Eropa no anton'izany ho ny fanazavana azo atao tsara ankilany mamadiky izany ho tombotsoan'ny firenena raha toka maneny ireo entan'izay afarany avy any ivelany Madagasikara hoy ny mpahay toe-karena fity nokolona. Mitotongana hatrany ny sandany ariary manoloana ireo tsenam-barotra iraisam-pirenena.
raha 7,7 ariary ny iray dolara teo aloha. Tafiakatra 5,4 ariary kosa izany ankehitriny raha nitatitry ny banky foibe Madagasikara farany. Tsy maintsy hiatrika fiakaran'ny vidim-piananatra ny Madagasikara raha toa ka mitoy ny fanafarana ireo entana avy any ivelany manoloana io fitsitotonga ny ariary io. Raha mifanadihadiana, saika amin'ny alalan'ny dolara avokoa ny fifanankalozam-bola iraisam-pirenena eto Madagasikara, toy ny fanafarana ireo petrolina sy ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro na ireo PPN. Raha mifanazavana mpahay toe-karena, azo atao tsara ny mamadika io fiakaran'ny $100 io ho tombontsoam-pandraraha malagasy. Io moa fa fantatra ihany koa nefa ny hoe rehefa ohatr'izay ihany koa nefa io miakatra ohatran'io ny sandany mety ihany koa afaka ataontsika hoe manampy na manome risika kokoa, manome tosika kokoa ny resaka fanondrana entana zany raha ohatra ka tsy mampiakatra ny vidiny le mpanondra ny entana, tsy mampiakatra ny vidiny ivarotany azy satria lasa mora kokoa zany ilay entana ondranao any ivelany. Mame ohatra koa zany hoe raha zavatra ataontsika hoe raha tamin'ny teo aloha zany ohatra hoe zavatra 380,000 ariary ny vidiny na ondrananao azy dia $100 zany rehefa ondrana. Dia amin'izay fotoana zao rehefa miakatra ohatran'io zany le dolara ny sandany dia tsy $100 tsony fa midina indray le izy asy mety ohatra hoe 95-92 $. Dia mazava zany fa rehefa midina vidina dia tokony afaka manondrana bebe koa. Zay zany mora hoe ataontsika hoe ny fijery raha toe-karena raha tsy mampiakatra ny vidiny olona fa le mpanondrana fa raha mampiakatra indray izy dia miverina amin'izay andeha. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-pianana, vokatry ny fiainan-danjan'ny ariary, antitra terin'ireo mpahay toe-karena trano ny famelomana ny tsena anatiny manoloana izao fikorontanana ara-ekônomika maneran-tany izao. Mety hotosika amin'ny famokarana anatiny fiakaran'ny vidin'entana izay afarana raha fanazavana. Mpanondrana ny entana fa ny tena iainantsika moa satria tsika zany tena firenena mpanafatra entana ny ivelany afarana daholo zavatra rehetra na mety misy zavatra tokony ho vita eto ara izany ao anatin'ny daholo. Kanefa ihany koa amin'ny fijery ekônomika dia izao ny vidin-javatra ny prix mamaritra ny fihetsika zany miteny vahiny hoe comportement des agents économiques. Ka rehefa miakatra ohatran'io zany hoe ny vidin-javatra nafaranao entana avy any ivelany dia azo eritreretina koa hoe iny ny sarika na hanosika metosika ny famokarana anatiny raha ohatra ka misy ny fahafahana manao zay na misy ny tosika ihany koa mena amin'ireo mpamokatra. Mahatratra 4,970 ariary kosa ny euro iray amin'izao fotoan'izao, izay azo lazaina fa niena mihoatra ny sandan'ny volana martsa lasa teo, izay nahatratra any amin'ny 8,770 ariary ny sandan'ny euro iray. Fitotonga ny ariary zay fa nitotongana ihany koa ny seha-piariana jorofo ao amin'ny faritra Sava indrindra ny distrika Nantalahatra eto. Tsy mbola nisy ny tantsoroka nentin'ny fitondram-panjakana indrindra ministera-pia amin'ny fanavaozana ny azon-jorofo potiky ny rivodozana nanomboka ny taona 2000 ny any an-toerana izay mamokatra jorofo betsaka ankoatra ny faritra Analanjorofo. 2,000 hatramin'ny 4,000 taon'ny isa-taona ny vokatra jirofo eto Madagasikara tao anatin'ny taona maro. Ankoatra ny ilana avaratra tsinanany, indrindra amin'ny faritra Analanjorofo izay mamokatra ny 7,900 vokatra, mitana mpahambetsaka amin'izany ny faritra Sava indrindra ny distrika Nantalaha. Ny volo jirofo any an-toerana izay tsy nitsahatra ny totongana nanomboka ny taona 2000. Rehefa tonga ny cyclone Ida zany ripoka daholo ny jirofo agnatin'ny distrika Nantalaha raha tsy agnatin'ny commune ray ihany dia commune Vilagnovao izay tsy dia nahita faisany loatra tamin'ny cyclone Ida. Zany ihany ny tena mamokotra jirofo matsika miteny zao. Fa raha ny fiainan'olo ao amin'ny commune Vilagnovao zany za magnambaranao, nandalo tagny za tselatsela tamin'ny fotoanan'ilay famokarana jirofo igny, tena misy vola zany satria tsara ny vidim-bokatra dia tsy mitovy amin'ilay commune sasasasa agnaty district Ntalala fiainam-bahoaka ndraiky any zany, tena misy vola be. Raha talohan'ny taona 2000 cyclone Ida zany mahery ny 50% zany ny commune mamokotra jirofo agnatin'ny district Nantalaha. Manoloana izany olana goavana mianjady amin'ny seha-piariana jirofo izany, tsy hita taratra ny politika mazava amin'ny fanjakana hatreto, indrindra mahakasika ny fanavaozana ny azon-jirofo.
olana izay saika iraisan'ny voly fanondranana rehetra raha ho an'ny distrika Nantala hoy ny fanazavana. Tena tsy mipetraka mihitsy zany le politika zany. Taloha zany azoko no tsara ny fanjakana mihitsy mametraka pépinière. Zany hoe rehefa vita ny pépinière ny jirofo zany dia rasaina tansaza ny mpamboly. Zegny tokony mba haverina indray mandeha, tokony haverina indray mandeha zay zavatra zay mba hahafahan'ny tantsaha mamokotra indray mandeha amin'ny alalan'ny jirofo zany. Fa sakian'ny voly fanondrana rehetra ve ny mila an'izay raha ny fahitanao anazy raha ho an'ny distrika ny Antala manokana? Mila an'izay ny saiky ny voly fanondrana daholo. Fa indrindra ny jirofo ny tegna nataon'ny fanjakana taloha zany tamin'izay zavatra zay. Ny pépinière-na jirofo zany tena hitanao mirafitra mihitsy. Zegny nita maso zay. Vokatra fanondranana faharoa mampidi-bola vahiny betsaka aorian'ny lavanilina ny jirofo an'i Madagasikara. Isika no miantoka ny 300 filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankapobeny ka nisy mandray ny vokatra betsaka i Indonésia. Ny jirofo izay anaovan'izy ireo ny Credec na ny cigarette au clou de girofle amin'ny ankapobeny. Manodidina ny R2,000 ny kilaon'ny vokatra raha ho an'ny Antala ankehitriny. Ampany amin'ny fandaharana Journal de l'économie izay hoentina aminao amin'ny alahady ho avy izao arian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ny resaka manodidina ny siam-piariana jirofo iny. Fa misy manao dika mitovy ireo frômazy avy any Ambatomanga raha ny fitarainan'ireo mpisehatra anatin'izay trangy izay manaratsilazy ity vokatra afantarana any Ambatomanga ity ny fanamboarana frômazy izay fotom-pivelomany akamaroan'ny mponina ao amin'ity commune ity. Onona saina. Ny fromage avy hatrany no mby ao an-tsaina vao maheno hoe Ambatomanga manjakandrina. Ankehitriny anefa manahy ireo mpisehatra amin'izany eny fotony no ny fisian'ireo mpakatahaka sy manao dika mitovy amin'ny fromage avy any an-toerana mivarotra izany mora ary amin'ny kalitao ratsy. Misy le pirata le izy misandoka hoe Ambatomanga ito dia misedra olana leo amin'le démarcheur avy eo hoe ahoana amin'ny prix aty Antananarivo zao ny prix nefa rehefa midina any aminareo any am-potony zay mialafo le izy. Nefa le izy tsy vokatra avy aty Ambatomanga. Mampandroso izy satria raha ohatranay manokana zao misy taxe aloha amin'ny commune amin'ny NIF sy ny STAT hatrany amin'ny distrika Manjakandriana. Manodidina 520 hatramin'ny 400 ariary no ivarotan'ireo mpanao osika ny fromage iray milanja 200 grama eto Antananarivo renivohitra ary ambaran'izy ireo fa avy any Ambatomanga. Ny any am-potana nefa mbola mandafo 500 ariary ny iray satria maro ny fepetrarahina azahoana ny kalitao sy ny tsiro izay nahafantarana any Ambatomanga. Ambony ny masokarena hoy ireo mpiantsehatra amin'izany antony vidiny 500 ariary io ny 200 grama ary 520 ariary ny kilao. Eo le fanafody entina mahafromazy anazy le présure zany io no lafo dia lafo indrindra zao niakatra matetika amin'ny vidiny moa arakaraka ny habetsahan'le mpanao fromage no malafo an'le izy koa zay tena maro. Tola raha etsy latsaka ny atsasakilao tamin'izany fa zao izy efa tretsy ny boîte iray ny atsasakilao avenivelany efa io tsy vita Madagasikara. 20 taona izay no nisy aran-drindrina Arson Benjamin fantatry ny maro amin'ny hoe benja tamin'ity fanamboarana fromage ity eto Ambatomanga. Niasa tamina orinasa lehibe mpanao fromage teny an-toerana no nanomboany, nahazo ny traikefa sy ny fahalalana amin'ny fanamboarana izany ka nanangana ho azy manokana taty aoriana. Saika nitovy tamin'ny avokoa ny antomboan'ireo mpanao fromage eny Ambatomanga, antony mahamaro ny orinasa madinika sy salatsala ny any an-toerana. Misy ireo misehatra amin'ny fiompiana ombivavy-beronono ka mamatsy ny akora fototra, ao ireo manodina izany ary misy ihany koa ireo misehatra amin'ny fanaparitahana izany eny amin'ny tsena. Raha nanomboka an'le fromage zany dia volantsotra aloha nampiasaiko le sinibe vita amin'ny anona reny, vita amin'ny be fotsy. Dia taty arena rehefa nandeha kelikely dia pidi vilany kokoty be amin'izay no nanaovako anazy mafimafy any aloha tamin'ny bonanomboka. Tamin'ny bonanomboka aloha teo amin'ny 20 litre teo no nanomboako. Dia nanomboka teo amin'izay hatramin'izao dia eo amin'ny ronono 500 litre latsaka kilo zao nampiasaiko amin'ny teny zao. Isan'andro. Tamin'ny taona 2000 izy 20 sy 300 ariary. Ny amin'izao fotoana zany zao eo amin'ny 500 ariary miditra ny orinasa
ny ronono. Isan'ny fotom-piveloman'ny ankamaroan'ny-ponina ankoatra ny fambolena eto amin'ny commune Ambatomanga distrikany Manjakandriana ny fanamboarana fromage. Lafombaovao hafa kosa indray dia nanatanteraka tatitra tamin'ireo mpifidy vaventy tao amin'ny distrikany Miarinarivo Androany ireo olona Madagasikara voafidy teto Antananarivo sy Toamasina nirotsaka tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga. Ny asa vita nandritra ny taona 2024 no isan'ny nanaovana tatitra ny rosoana ihany koa ankoatr'izay ny ady-hevitra mahakasika ny tolo-dalàna ho fanatsarana ireo vondrom-bahoaka paritra Itsinjarapa-Ifana. Nanatanteraka tatitra tamin'ireo mpifidy vaventy mahakasika ny fivoriana ara-potoana voalohany, faharoa sy ny fivoriana tsy ara-potoana nandritra ny taona 2024 ireo loholon'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny faritra Analamanga sy Toamasina nirotsaka tamin'ny anarany antoko MMM. Tamin'ny faritra Itasy distrikany Miarinarivo no nanaovana izany tatitra izany. Nampafantatra ireo lalàna lany tamin'ny taona 2024 no natao tamin'izany ary ny ady-hevitra niaraka tamin'ireo mpifidy vaventy. Misy ny tolo-dalàna izay natolotry ny loholon'ny Madagasikara fanatsarana ny santan'ireo mpifidy vaventy ary niara-ny ady-hevitra sy nitondra fanazavana mahakasika io tolo-dalàna io ny rotonta. Ireo loholon'ny Madagasikara no mpihay voalohany ireo vondrom-bahoaka paritra Itsinjarapa-Ifana antony nanaovana ny tolo-dalàna. Ilaina ho ireo mpifidy vaventy ny tatitra toy izao ahafahana miady-hevitra sy mifanakalo-hevitra amin'ny fampandrosoana ny commune. Ny nahafahanay manome ireo hetahetanay amin'izareo mba hoentiny hodiniana eo anivon'ny fikonan-doha eo anivon'ny izany fitondram-panjakana zany eo ny olana izay sidrainay ity fotony ka hitondranay hetaheta ho azy ireo mba ahafahany ihany koa zany mahita ny vahaolana hoentiny hanatsarana ny fanampiana anay eny fotony ka dia nahafaly anay zany ny fionan'androany satria tombotsoa ho an'ny vahoaka ny jerena dia makasitraka azy ireo zay amin'ny fitiavany ny jeranay ity fotony aty Miarinarivo misoa. Nivelatra tamin'ny lafiny maro ny ady-hevitra tamin'ireo loholona sy ireo mpifidy vaventy androany. Tsy hijanona amin'izao ihany fa iroso amin'ny fanaovana ny tatitra amin'ny faritra maro amin'ny asa vita sy ny mbola miandry ireo loholon'ny Madagasikara nirotsaka tamin'ny anarany antoko MMM. Sehetry ny fananantany kosa indray teboka maro no iandrasana vahaolana avy amin'ny mpitondra manoloana ny olan'ny fananantany eto Madagasikara indrindra taorian'ny fikonan-doha nasionaly izay notanterahana nandritra ny 3 andro teny Ivato. Hainy malagasy ny tany ary mivelona amin'ny tany avokoa ny ankamaroan'ny mponina Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ireo olana mahakasika ny fananantany eto Madagasikara, angatany ireo vondrom-bahoaka Itsinjarapa-Ifana nijerena ny tena olan'ny vahoaka eny fotony mahakasika ny tany. Tokony ampiana ihany koa ny fahafantaran'ny mponina ireo lalàna mifehy ny fananantany. Misy vahoaka firy ao anatin'io toerana io izay efa nipetraka fahagola teo. Ny olana nefany rehefa atao ny prescription acquisitive izay azon'ny olona le tany dia misy hoe hesorina ireo olona ireo. Ahoana moa ny anliantsika ireo malagasy havana retan-drazantsika ireo izay efa teo ny taranana fa tokony zany misy lalàna havoaka mihitsy aorinan'ity colloque national ity mba ahafahantsika mijery ny tena olany vahoaka eny fotony mihitsy indrindra ireo izay tsy mahafantatra lalàna hoe ina moa lalàna mifehy fananantany ary ny tsy fahampiana ara-pahalalàna zay torak'izay ihany koa ny tsy famitandry zareo ny taratasy amin'ny fisitrahan'ny tany dia olana ho azy ihany koa zay zany hoe izay zavatra avoaka eto amin'ity colloque ity dia tokony papariaka any amin'ny rehetrarehetra any mba lalan'ny olona tokony fantany. Atreto raha ny antotanisa voaray, miisa 7,707 ny fangatana tany amin'ny fanjakana voaray ho an'ny taona 2024. Miisa 4,707 sy iray alina kosa ireo nazona titra. Ny taona 2024 nidina ho 7,700 io fangatana io no ny amehana ara-pahasalamana ary miisa 703 ireo nahazo titra. Ny taona 2024 niakatra ho 2,705 ny fangatana tany-panjakana vaovao ary miisa 5,507 ireo nahazo titra. Enim-bolana hatramin'ny 2 taona miankina amin'ny fahasarotany antota taratasy ny faharetan'ny fangatana tany amin'ny fanjakana. Ankoatra ny fanamorana ny fangatana ny tany-panjakana, angatana ihany koa ny anamorana ny fahazona ireo tanin'ny colon. Ary mbola betsaka ireo tany izay colon ireo koa zany ny angatana satria be dia be mampiasa andreo ny tontolo ambanivohitra nefa dia misy teny midina fotsiny avy any ambony any dia lasa
le olona avy any ambony ireny tompony tany fa la efa nanamaiky milaliny tany amapolo taona maro dia lasa mialamaina noho zany dia iverylay hoe andrasanay zany dia hoe mba ilamina ty tontolony fananantany ty tena mijaly tokoa ny vahoaka ary na dia mamokatra azy zahay matetika dia mamokatra tonontsiana ihany lasa sanganehana fa rehefa tena mba milamina satria iny koa miteraka ny tsy fandripahalemana fa na zay anaty zany tsy aritra koa fa tsy ady tany akory ny zay koa zany zava-dehibe tsy ady tany avokoa akory ny any amin'ny miditra any amin'ny fitsarana fa ny folo isan-jato ihany no atao hoe ady tany nefany satria fa ny tena marina dia ady lova io koa zany dia misy andrasana amintsika tatsaha ihany koa satria sika samy mpandova koa rehefa mahitahita indraindray dia lasa manolana ny tany koa dia zay koa zany tena olana ngeda be zay tokony vahana tokony sapatena zany tsirairay fenkevitra sy vahaolana maro no narosiny ireo mpandray anjara nandritra ny fikaonando nasionaly momba ny fananantany nandritra ny 3 andro teny vato izanao tanterana avokoa ireo indrindra ny eo anivon'ny domaine sy ny fitsarana izay nandrenesana fitaraina na maro andao averina ny fihavanany malagasy amin'ireo sampandrarahany fananantany manerina ny Madagasikara amin'ny alàna ny fanatsarana ny fomba fiasany amin'ireny sampandrarah rehetra ireny dia averina ny fihavanany malagasy amin'ny tany isika dia andao averina ny fihavanany malagasy amin'ny fitsarana manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny sampam-pitsarana samihafa andrasana araka izany ny fanovana sy ny fampiarana ireo fepetra no raisina nandritra ity fikaonando nasionaly ity ahafahan'ny mponina miary amin'ny mpilaminana amin'ny taniny isan'ny ohabolana malagasy mifamatotra amin'ny tany ary mifandraiky amin'izay ny hoe ny tany no tsy atsindratsy no iverenana tsy asitsika resabe mahakasika izay fa anatanteraka hetsika maro samihafa eto Antananarivo ny société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit na ny Otiv Tanaty eo aloha ny SMEC izay orinasa mpampindram-bola sy fanaovana tahiry efa nisehatra teto Madagasikara nandritra ny 20 taona rehefa miparitaka amin'ny faritra maro onona saina nanomboka tany mahajanga ny fankalazana ny 20 taona ny Otiv Tana ary nitoy tamin'ny fitetezana faritra maro izany taorin'izay toy ny tany Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Atsinana na Risofia. No marina tamin'izany ny fanovana ny anarana ho SMEC na Société Malagasy Mutualiste d'Épargne et de Crédit sy ny fanitarana ny faritra Iasana. Ho fanamarihana izany eto amin'ny faritra Analamanga, isy ny hetsika maro tanterahana toy ny Carnaval manerana n'Antananarivo. Anjarany Antananarivo zao no manao ny fampafatarana ny SMEC amin'ilay fanovana anarana dia herinandro nieritreretiny hanaovana azy io manomboka amin'ny talata ho avy zao. Ny talata ho avy zao zany dia carnaval manerana ny Antananarivo no ataonay dia ny ampitson'indray ny maraina dia misy prospection massive zay ho ataon'ny mpiara-miasa rehetra eny amin'izay toerana be olona rehetra eny zany. Dia ny tolakandro dia conférence PME no anohizana ny fandaharam-potoana. Ny conférence PME dia anasana ny orinasa madinika sy salatsalany rehetra zay liana te afantatra ny tolotra zay omeny ny SMEC makasika an'izay famatsim-bola ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany zay. Dia izy io misy any amin'ny faritra maromaro zany no isiny satria misy agence enina ny anay ny eto Antananarivo dia ao amin'ny La Rotonde Bessarety zany misy ao amin'ny Live Hotel Ndavamamba ihany koa misy ao amin'ny Motel Nosy misy ao amin'ny Nour Tower ary Ankadikely misy ao amin'ny Olympia ary Ampitatafika misy conférence anankiray ary Enivato ao amin'ny trano fitaratra BCM zany misy ihany koa conférence. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jona kosa indray dia tsy eto Antananarivo renivohitra no atao fa any amin'ny faritra Anjozorobe sy Andriampamaky iny satria misy agence anay anankiray any. Tany am-piandohana teto Analamanga ihany no nisy ny SMEC. Ankehitriny faritra 420 no ahitana azy ary ho lasa 420 izany amin'ity taona ity. Teo aloha izy ataoko hoe Otiv Tana ny anarany teo aloha dia efa tena natokisa mitokambana izy amin'izany hoe fitahirizana ny vola na ny tahirin'ny olona zay. Ary tianay ho amafisiny zay no tonga n'ilay fanovana anarana ho lasa SMEC. Vao maika mihatsara sy mihamafy izay fatokisana tokony ananany amin'ny SMEC zay amin'ny fametrahana ny tahiriny aty amin'ny SMEC. Dia tena manentana mihitsy zany zahay ny mba ametrahan'ny mpikambana ny ampiandrahantsika ny tahirintsika aty amin'ny SMEC fa tsy misy ahina tsy misy atahorana zany hoe tahiry tehiriziny aty amin'ny SMEC zany. Ny profin'izany moa dia efa manodididina ny 100 miliara amin'izao fotoana zao ny tahirin'ny mpikambana zay tehirizina ato aminay ato tsy misy mipiky zany na dia ariary azy.
olona manodidina ny telo hetsy no efa nametraka ny fitokisana tamin'ny SMEC. Isan'ny zava-baovao amin'izao fotoana izao ny service digitalisé antsoina hoe SMEC Flash ahafahana maka na manao petrabola amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ary vina ny SMEC Plus, izany hoe SMEC pérenne, leader, uni et solide. Isentokely anaty doka fohy isika izao no mahakasika ireo daly matin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mponina tao Amboasary Atsimo izay nisy hatramin'ny voatapatanana ny fitakian'ireo mpiasa ny fifamanao ao Antsirabe ampahany amin'ny fanadiadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Verrouillé. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro, jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay haingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery izao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina, vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia jiro miisa 2 arivo mahery no kendren'ny commune Antananarivo renivohitra apetraka maneran'ireo lalakely eto an-drenivohitra hoy ny ben'ny tanàna tamin'ity androany ity jiro manazava amin'ny alalany herin'ny masoandro sy avy amin'ny andrin-jiro ny jiramano manazava ireo hoy ny fanazavana trany fitiny kolona. Ho fanampiana amin'ny fandriampahalemana eto Antananarivo. Misy ny fametrahana jiro miisa 700 mandrapatonga ny faran'ny taona any amin'ny tanàna manerana an-drenivohitra. Tanjona ny ametahana jiro miisa 104 manerana ny lalakely raha amin'ny fanazavana. Nojerena manokana ireo toerana tena ahitana tsy fandriampahalemana eto Antananarivo izay lahara-pahamehana amin'ny fametrahana andrin-jiro. Raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna trany, efa nanomboka ny tetikasa ary ito hatramin'ny taona ho avy. Jiro eto Antananarivo jirama efa manera
misy anty taxation sur taxe ty moa angalany jirama anaovany jirama jiro to Tananarivo anaovana jiro amin'ny lalana lehibe. Ny vinavinany jirama teto amin'ity dia dimanjato sy arivo jiro. Fa ny jirama tsy manao jiro anaty tanàna, isan'izany lalan-kely sy ny sisa. Dia niezaka zany ny commune voalohany miaraka amin'ny AFD mpiara-mioninanto ka valonjato ny jiro izay eo atao alohan'ny farantaona. Fa miampy amin'izay amin'ny budget amin'ny commune zany dia nanokana vola izahay anaovana jiro roanjato sy arivo. Dia maitsomaitso rehetrarehetra ho ataontsika ataoko hoe 3 volana farafatarana tsy maintsy fitaitsika ho jiro. Misy amin'ireo jiro no handeha amin'ny alalan'ny hery masoandro, misy ihany koa no amin'ny alalan'ny andrin-jiro ny jirama amin'ny fanazavany. Misy ny fiara-miasa eo anivon'ny commune sy ny jirama amin'ny fanatanterahana izao tetikasa izao. Jiro misy 1,700 kosa no efa tafapetraka ankehitriny any amin'ireo lalankely samihafa eto an-drenivohitra. Fa iompana mahakasika ny firongatra ny fakana-keriny sy ny olana sy ny vahaolana manoloan'izay ny adihevitra ao anatin'ny fandarana ankitsipo eto amin'ny fitalavitra kolo aorian'izao fampahalalam-baovao izao vahiny ny fandarana ny commissaire de police Hassan Mouini, chef du service central de lutte contre la cybercriminalité eo anivon'ny police-pirenena sy lantorasida mpandinika fiarahamonina-ndao arahana ny sombon'izay. Ny anankiray aloha mahagaga ny vitre fumée raha ohatra ka tsy autorité izy ohatrany efa tsy avela lalàna dia tsy azoko mihitsy ny mbola mampisy fiara ihany manao vitre fumée ny an-dalana eny zay zany aloha anankiray. Ny faharoa mialatsiny ama hoe mpandika fiarahamonina moa dia mba na dia tsy tehiteny zavatra betsaka raha dia indrindray mba miteny ihany misy koa indray ny antsoina hoe fandraisan-dahatra ny olona hoe jereo fa mandray andraikitra izay dia fa tsy asakana mpanao ratsy mihitsy aloha raha izay ary ny mahagaga ary raha ataontsika hoe satria rehefa misy tsy dia tena hoe criminologue loatra fa fantatra fotsiny hoe misy zavatra tonga dia ahafantarana lizy ohatrany hoe 4 vitre fumée dia tao ao koa misy Starex raha tany en France ianao tamin'ilay fotoan'andron'ny zavatra nitranga tany dia scooter dia dikan'izany zany misy fiara oatra zany kanefany tsy izay mihitsy ny raha fijeriko azy no asakana ny mpanao ratsy fa raha sakananao iny dia zavatra hafa indray no ampiasainao fa tsy vahaolana efa misy aloha zany dia araka nazavaiko hoe ny fampitomboana isa ny mpitandro ny filaminana zany izay misahana manokana ny fiatrehana n'io zavatra io zany hoe ny fanaparitahana araka sy azo atao zany amin'ireny toerana izay eritreretina indrindraindrindra zany ny ohatrany hoe reny toeram-pianarana ireny satria matetika manko zany ny ankizy zany tafiditra ao anatin'ilay olona tsoina hoe marefo dia reny zany efa niezahana nametrahana mpitandro ny filaminana zany na mafisina eo ihany koa ny fametrahana n'ilay larana maitso. Trangam-piarahamonina no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny enina tamin'ireo dahalo mihoatra ny 20 am'zato nanafika atao amin'ny Fokotany Ampilira commune Tranomaro district ny Amboasary Atsimo no maty ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana. Ny dahalo roa hafa maty ny fokon'olona ka notarian'izy ireo eran'ny lalana rehefa avy notapahiny ny tanany. Omby misa 4 ambizato sy ondro misa 10 ambizato no lasan'ireo dahalo nandritra ny fanafiana ialana tsiny mialoha any amin'ny sary mavesatra anatin'ny fanadiadiana. Nandritra ny Pentecote alahady 5 jona lasa teo, dahalo maherin'ny 20 ambizato no tonga nanafika atao amin'ny Fokotany Ampilira, commune ambanivohitra Tranomaro, district ny Amboasary Atsimo. Omby misa 4 ambizato miaraka amin'ny ondry no voaroban'ireo jolahy ireo nandritra izany. Nanomboka tamin'ny fitora maraina ny alatsinain'ny Pentecote, raikitra ny fampitifirana teo amin'ny tompon'omby sy ireo dahalo, ka tratra voasambely ny bonbon, dahalo iray koa iza na amin'ny asa ratsy, ary efa nokarohina hatry ny ela sy ny namany iray hafa. Lasa zindesy lasa zahay nangalaky gendarme sy maramila. Lasa zahay nifangitriky izy zahay avy bevandy fakatrasy. Ny vinosiny aloha gn'agn'omby tavela volotafiky fakatrasy aminay. Nialy zahay azonay ny 2 amin'ny dahalo maty sur place basy raiky trasinay aminazy. Lasa zahay nagnaraky na ibombogny maty zokindredary. Lay somitady maty ao amboko babe. Lasa zahay nagnaraka anazy dia agn'omby fa lavitsy fasitrana le volotafiky trana lasa maty very zahay no fa niavy
keka beseta ny hery zay fa harivagn'andro. Rehefa voasambotra izy roa lahy ireo, niara-ny fitsaram-bahoaka no tapahan'izy ireo ny tanany ka maty tsetra-drano. No tarihin'ireo mpanaradia tamin'ny tadiny fatany. Rô lahy maty sur place ao la nirinaky maty boka teo fe agny ny tenako nereo. La agnilana amizay ndesinareo mbeany koa la mboka tiny mitako reo fa salahy nitahy koa mitako nereo mbeany. Misy matinay zay na fa nafaty. Akory fandehan'iza agnarany ty matinareo ty? Manakory tena ady zalahy ty zany tena dahalo reny zany. Mirafa fa izay miasananany malaza ne. Zalahy ty tena fahavalo marina fa tsy misandoka. Fa io amizay nafaniavy ny vazaha laha atao miaraky fonony ray aman-dreny aby nahitrika agn'omby igny. Izy vazaha navy misakasaka lalika roa zay. Napipoaky ny bozangaha igny amizay. Farany amizay ireo trasa amizay setra aby raiky tiky. Avy amin'io amizay sezy la trasin'igny zalahy aminay avao koa zony io la. Any fandravan'igny zalahy vonoa fa satria fahavalo izy. Efa namono mpitany filaminana maro ireo dahalo ireo sy ny namany, ary izy ireo ihany koa ny fanazavana azo no namonona faty ilay mpiasan'ny PAM. Nanatevin-daharana ny mpitany filaminana, Zandary sy miaramila, ary mbola mitohy ny fifampifirana tamin'ireo dahalo namany. Vokany, voatifitra tamin'ny feniny ilay zanaky n'ilay tompon'omby, ka netana tao amin'ny CSP2. Tsy nisy naratra kosa ireo mpitany filaminana. Misa 9 tao ren'izay ireo dahalo namoiny ainy, ary maro no naratra. Ireo dahalo amanjato indray dia tonga nandroba fananana sy nangalatra omby tamin'io fokotany io. Raha vao nare an'izay antso zay sy nisalasala ny avy amin'ny gendarmeria pirenena eto Amboasary sy ireo élément avy amin'ny CSO Maromby ary nampiandreo ralahy tafika avy ao Fort Dauphin namaly antso avy hatrany nanaradia andreo olon-dratsy ka nifanena tamin'ireo farany izahay tamin'ny toerana antsoina hoe Bevandy avaratra ny Amplira, tokony eo amin'ny 10 kilometatra melany Amplira, ka dia raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny dahalo sy ny mpitany filaminana sy ireo mpanaradia. Vokany, 9 tamin'ireo dahalo zay fantadaza amin'ny asa ratsy ny andavanandro no lavo ny balana mpitany filaminana. Fa ny ambony kosa amampolony maro naratra mafy, ka mbola afaka nandositra hitondra ny eny ny lefa any amin'ny toerana zay misy azy. Amizao ora iresantsika izao mbola mitohy ny fikarohana andreo dahalo sy ireo omby very. Atreto aloha mbola tsy azo ireo omby ireo fa ireo ondry misa 70 no tratra. Mbola mitohy araka izany ny fikarohana ireo omby misa 700 sy ireo ondry misa 50 mbola tavela. Nanambara ny ben'ny tanàna ho trano maro fa tsy mandry fahalemana ny mponina ao amin'ny commune izay 20 kilometatra miala ny distrikany Amboasary Atsimo. Fa iazakazaka any Antsirabe vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, enim-bolana tsy nandray karama ireo mpiasa ao amin'ny orinasa fifamanora Antsirabe nanomboka ny volana Desambra 2022 hatramin'izao volana Jona izao. Araka izany manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ijery manokana ity olana ity kolo Antsirabe. Misedra olana amin'izao fotoana izao ireo mpiasa avy eo anivon'ny orinasa fifamanora eto Antsirabe atao anatin'ny faritry vakinankaratra izay misehatra eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana. Olana makasika ny karaman'ireo mpiasa izay mbola tsy noraisin'izy ireo nandritra ny enim-bolana. Araka izany dia manao fitarainana sy manao antso avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo mpiasa avy eo anivon'ity orinasa ity mba hijerevana akaiky ny olana mianjady amin'izy ireo indrindra fa tsy fandraisan-karama. Mbola tsisy aloha fitokonana hoy ireo mpiasa saingy mbola mikiry ny miasa hatrany izy ireo entina nodinana ny orinasa. Tsy mitokona zahay akoriny fa manaitra anareo tompon'andraikitra sy rairay mba izerena akaiky ny karamanay tompo. Atreto aloha ny izay mpiara-miasa dia mbola miasa hatrany amin'ny fo feno fitiavana. Eny fa na dia misedra olana ary tsy mbola manana eritreritra mihitsy izay hoe hitokona tsy hiasa fa no ilay fitiavana ny orinasa te hamelona an'ilay orinasa dia mikiry izay na dia kely ara sy bibitra ny zavatra ananana. Mbola manantena hatrany ny fanampiana avy aminareo mba ahafahana mihoatra amin'izao olana diavina sy sedrain'ny mpiara-miasa atao fifamanora izao. Mangataka ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mpiasa ny mba hisian'ny fampiakarana ny subvention avy amin'ny fanjakana entina andoavana ny karaman'ireo mpiasa sy ho an'ny fampandehanan-draharaha eto anivon'ny orinasa ary koa hikojakojana ireo fitaovana. Ny anaraka izany ny vokatra vokarin'ny orinasa nandritra izay fotoan-tsarotra no lalovana izay. Manify ihany koa ny kitapom-bolan'ny orinasa ka tsy ahafahany mihodina intsony. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana mahefa izay mba hijery ny fitaovana izay efa antitra dia antitra tokoa
ahafahana manodina indray ny orinasa toy izany koa ny resaka arabola amin'ny fampandehanan-draharaha satria dia manify ny kitapom-bolany fifamanora tsy ahafahana mihodina intsony ka dia manatena ny fijerenareo ministera-pia amin'ny fanatsarana izany orinasana izany. Araka izany dia misedra olana ny orinasa fifamanoro eto Antsirabe amin'izao fotoana izao izay anaovana ireo mpiasa antsoavy sy fitarainana amin'ny fitondram-panjakana. Fanomboka ny 7 ny volana Jona ho avy izao ny fankalazana ny 12 taona nahazona ny fahaleovan-tena hoy ny komity mpikarakara ny fetim-pirenena isy ny fandaminana eo amin'ireo lalana sy tsena manodidina ny Mahamasina mandritra ny fankalazana hoy ny fanazavana fity nokolona. Foana ny tsena isaky ny alakamisy ny Mahamasina amin'ny 13 Jona ho avy izao. Ho tapaka antanteraka ihany koa ny lalana izay manodidina ny Mahamasina manomboka ny 13, 14, 15 ary 16 ny volana Jona ho avy izao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny 12 taona nahazoana ny fahaleovan-tena ny fanjakana malagasy ankehitriny. Isy ny afomanga lehibe izay aritra 57 minitra eo amin'ny Farina Nosy sy any amin'ireo renivohim-paritany samihafa raha ny fanazavana. Anomboka raha-pito sy 12 Jona ny fampiakarana ireo sainam-pirenena ho an'ireo olom-pirenena tsirairay. No amafisina tamin'izany ireo fenitra izay takiana amin'ireo saina izay tokony ho ampiakarina. Misy ny loko sy refy ny saina izay takiana. Nanamafy amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ireo tompony andraikitra isa-jokajiny raha ny fanazavana hatrany. Misy tokoa ny fanakorontanana madinidinika enitsika etseroa eo perinasa teraka mitandro filaminana telotota andamina. Ny fitandrona filaminana amin'izao fotoana aty aloha zany mandritra ary aorinan'ny fankalazantsika ny fetim-pirenena ka tsy tokony anayaitsika na zany na zany tokony malina foana amin'ny zavatra rehetra izay atao satria ny ratsony tsika lalana. Lafo vao hafa kosa indray ankizy miisa 70 tao amin'ny commune Ambohitrondry Andriampamaky distrika ny Manjakandriana androany no nisitraka ny didipotra faobe izay nokarakarainy ny solombavambahoaka voafidy tany Antoerana sy ny antoko malagasy miara-miainga etsika ara-tsosialy natao hanampiana ny mponina manoloana ny fahasahiranana ary ho tambenina andraikitry ny antoko ny didipotra faobe raha ny fanazavana. Mitoy ankehitriny ny fanatanterahana ny etsika ara-tsosialy didipotra faobe iarahany solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Manjakandriana sy ny antoko malagasy miara-miainga ho an'ny androany nisitraka izany tao amin'ny commune Ambohitrondry Andriampamaky manampy ny ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana misy ankehitriny ny didipotra faobe raha ny fanazavana. Feny antosika zao dia tonga ety Andriampamaky manao didipotra ialana amin'le dépense be hitanao moa amin'izao efa miakatra daholo ny vidin-javatra rehetrarehetra. Anankiroa zao ny zanako natao didipotra tamin'ity kamba ny izy morala izy zao ny ankizy tonga dia afaka mitsangana tonga dia afaka mandeha raha ohatra hoe atao amin'ny resaka araka ny fomban-drazana izy zany zao dia mbola tsy afaka andeha mihitsy ireo sasy ireo ary mety mbola nandrara mety mbola betsaka mivery. Ny hena ny tebotebona iray aman-dreny satria assuré le izy hoe dokotera no mandray atanana an'le zanakay dia milamin-tsainy izay irariana sy ny any tanana hoe engane mba isy foana ny tolotra tahaka izao mba manamaivana ny fahasahiranana indrindra fa izay ety amin'ny faritra ambanivohitra. Tombony ho an'ny commune ny fisitrahana ny didipotra faobe raha nambaran'ny tompony andraikitra. Famorana moa dia maro ny zaza izay natao hoe nisitraka an'izay didipotra faobe izay nisy teo amin'ny 70 teo zareo dia nisaotra sy makatelina ireo ray aman-dreny zaza satria manamaivana tanteraka an'izay fahasahiranana nisy teo amin'izareo izay fanaovana didipotra faobe izay. Tambierina andraikitra sy ho fitsinjovana ireo mponina ao amin'ny distrika ny Manjakandriana no antony nanatanterahana ny etsika ara-tsosialy toy izao izay nifandrimbona ny solombavambahoaka sy ny antoko MMM ary ny commune. Mahatsapa ny député fa manana tamberina andraikitra amin'ny maha-olom-boafidy anazy ety fotony dia notanterahana izao ao anatin'ny distrika Manjakandriana amin'ny commune 520 manalana an'izay fahasiaranam-bahoaka izay dia notanterahana izao didipotra izao ary isorana dia isorana ny commune miara-miasa amin'ny député manatanteraka izao didipotra izao satria ny commune tokoa no kitro ifaharan'ny fampandrosoana ety fotony
dia izay indrindra no nahatonga ny député hoe miara-miasa amin'ny commune, miara-miasa amin'ny vahoaka rehetrarehetra hanatanteraka izany, ary sorana koa ny MMM izay mpiara-miasa voalohany ao anatin'izao didipoitra faobe izao. Ny ao amin'ny commune Kazondando ny alatsinainy izao no hanohizana ny hetsika didipoitra faobe raha nambaran'ny mpikarakara. Tontolo ny famoronana sy ny lamaody kosa indray dia afaka atao asa fivelomana ahazoana tombony ara-toe-karena ny talenta ananana amin'ny famoronana sy ny famokarana lamaody ny eto Madagasikara izay efa ahitana mpanao asa tanana sy mpamorona haingo maro amin'izao fotoan'izao. Gaeton Andriatsilavo. Miroso amin'ny andiany fahatelo ny Miami Mada Fashion amin'ity taona ity. Ny lamaody nentim-paharazana no avaozina, io ny lohahevitra nosafidiana. Samy naneho ny talenta sy ny fahaiza-mamorona avokoa ireo mpanao asa tanana sy haingo. Avy any amin'ny faritra Analanjorofany ry zareo créatrice reto manao ny création avy amin'ny lambahoany sy ny wax arak'izao hitantsika izao. Aritra 3 andro ity hetsika natokana ho an'ny lamaody ity. Fotoana ifampizarana sy anasongadinana ny vita malagasy, hitadiavana lalam-barotra ny lamaody izay isany olana sedrain'ireo mpanao asa tanana. Ny akora soga sy ny vakana, rofia ary ny volafotsy. Eto amin'ny karazana bika rehetrarehetra ny akanjo ao amin'ny bôgasy ary manana collection manokana mihitsy zareo amin'ny rose. Tanjona ny ahafahan'ireo mpisehatra amin'ny kolontsaina mivelona amin'ny talentany, ka tafiditra anatin'izany ireo mpanao asa tanana sy ireo mpamorona haingo. Dia izay koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisany pirenena mikasika ny fahamaizany ala ny Espagne faritra Malaga. Andro vitsy ny siny ny firehetana tsy mbola voafeny afo hatramin'ny androany araka ny tombana mahery ny 2,000 hektara ny ala kilany afo amin'izao fotoana. Mihitatra trano ny afo amin'ny Doroala ny Espagne ao amin'ny faritry Malaga raha toka nanomboka ny alarobia no nisy ny firehetana. Hatreto tsy mbola maty izany. Manoloana io nampitomboana ny angidimihana fanganana ny famehezana ny afo raha ny fampitamba-baovao. Miisa telo ireo mpamonjy vonana ratra nandritra ny famonoana ny afo. Iray amin'ireo marary mafy nateraky ny fahamaizana nahazo azy. Tsy mbola misy hatreto ny antontanisa ofisialy fa raha nambaran'ny mpamonjy vonatrany vinavinaina ho maherin'ny 2,000 hektara ny kilany afo. Ny septambra lasa teo raha tsy ahivina, efa nisy fahamaizana lehibe ihany koa tany an-toerana izay nahatratra fahamaizana maherin'ny 2,000 hektara. Nanameloka mitondra ny ben'ny tanàna ny an-toerana manoloana izao tranga izao ary nambarany fa tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana hisorohana ny fiverenana firehetana tahaka izao. Tapitra treto ihany koa ny fotoana iarako aminao amin'ny androany ankasitrahako ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ompana betsaka mahakasika ny rarafaka nankeriny indrindra ny eto andrenivohitra ny fandarana ankitso-po aoriany fampalalam-baovao ka hanasananao hatrany sy saraka amin'ny fahitalavitra kolo veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.